Zany tononkiro zany tompo tonombavaka feno ataonay eto anatrehanao ho fisaorana sy fakasitrananao Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tomponay. Misotranao zahay no ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay fa ny fahalalana azy dia mitondra famonjena teo amin'ny fiainanay. Misotranao zahay no ny fanahy masina zay nomenanay fa ny asany teo amin'ny fiainanay dia nanova ny fiainanay mbola mitaridalana anay hatrany ho amin'ny marina rehetra. Misotranao zahay no ny nitahina ny ankonanay, nitahina ny fiangonanao ary indro ankehitriny tonga eto anatrehanao zahay hiara-miondrika sy mivavaka aminao Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina. Akasitrao zany Tompo, aoka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahy masina hanamarina ny teninao manao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia vovoany ianao. Amarino indray zany amin'ity androany ity ka avia eto fovoanay ianao, ao am-ponay eto amin'ny fivoriana masina zay tanterahanay mba ho akasitrahana eo anatrehanao zany. Ianao mpamela heloka, ianao mpamindra fo, efa nataonao zany ary mbola hataonao aminay satria zany no mahazanak'Andriamanitra anay. Dia tanterao indray zany rehetra zany Tompo noho ny ampenindra fonao. Adendreto zay manolotra ny voninahitra rehetra ho anao Andriamanitra, ty tsy misy anay zany na kely azy fa anao avokoa, ary ny fiadanana kosa ary tsay aminay rehetra hitombonay amin'ny fanantenana
mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mazoto toerana revana malala. Mandroso amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao. Davarsanako. Fifaliana ho an'ny sampana sikolalahady indray ry havana ny miarabanareo nahatratra izao fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Miangavy ny ankizy sy ny tanora ary ny sikolalahady mba hitsangana. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra anao izay fa nomenao indray izao fotoana izay ianaranay ny teninao izao. Dia mangataka anao ny fanahy masinao izay andrakotra anay, anazava ny sainay, ampahiratra ny fonay aizanay mandray ny teninao. Dia manatrefy ny tompo izany fampianarana izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatanay izany. Misaotra ray malalo. Amen. Petraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika fampianarana indray amin'ity andro ity dia izay hita ao amin'ny Obolana toko voalohany andininy 10. Obolana toko voalohany ny andininy 10. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka raha atao mpanota ianao aza manaiky. Averintsika indray mandeha mafy tsara hoe anaka raha atao mpanota ianao aza manaiky. Io soratra masina raiky izy dia mampianatra antsika hoe eny amin'ny fiarahamonina misy tsika eny dia mananamana tsika. Misy zavatra maro mifamaofao amin'ny fiainantsika fa izao amin'ireny dia ampiasain'ny Satana hamandriana antsika zanak'Andriamanitra mba ho lavo ao anatin'ny fahotana. Kanefa kosa manana ny fanahina masin'Andriamanitra tsika hitari-dalana antsika handresentsika izany. Tantara kely anankiray ihany dia hoentina amantsihana izany ao an-tsaintsika. I mahatoky raika izy dia zazalakely tena mpianatra sikolalahady mazoto tokoa ary dia mamolavola azy ho mpankatoa ray aman-dreny izany fianarana sikolalahady izany. Isakariva ny reniny dia mampahatsiaro azy foana hoe mahatoky eo, aza adino ny eny mivavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra isaky ny alohan'ny atory ianao sy ny fomaraina. Dia amin'ny mahazazam-pankatoany mahatoky dia nitaterahany atsakany sy andavatra tokoa izany tenin'ny ray aman-dreniny izany satria hoy lesona ny anarany tamin'izy vao nianatra ankizy kely dia hoe manajany rainao sy ny reninao. Indray maraina raka izy rehefa namaky ny mofinaina satria izay ilay nampianarina taminy ny teny tao amin'ny mofinaina ny vakiny dia io teny hitantsika teo hoe raha atao mpanota ianao aza manaiky. Dia izay nety ny aina nandritra ny tontolo andro no vakivakiny. Nandeha nianatra izy ao an-tsainy foana izay, milalao izy dia ao an-tsainy foana izay. Rehefa mody ariva nefa izy raka izy dia izao lavitra ny lalana lavitra ny toerana misy ny tranony izany tanàna misy an-tsareo. Dia misy namany maromaro miara-mody amin'ny mahatoky. Dia efa naona moko izay hanoanan'izay indrindra no kitikitian'ity voly amin'ny tahana azy. Dia rehefa nandalo teo amin'ny saha anankiray izay tsy maintsy lalovana izy saha izay be voankazo be masaka tsara mihitsy mampilendalenda satria naona ny ankizy dia izao nandalo teo i mahatoky sy ny namany. Vao nahita andreo voankazo ireo raka izy ny namany mahatoky dia napetra ny kitapo dia lasa izy nandeha nirohatra tao anatin'ilay sahan'olona feno voankazo samy naka izay nalainy. Dia nitaona azy ireo nitaomin'izy ireo mahatoky oly aty mahatoky elangatsipa ho avy inana fa elahy inona ny tena ao an-tsainalahy avy
fa raha tsy miaraka aminay elahy vonoanay elahy dia ndrahonany tahaka izany fa zao raka izy ny tao an-tsainy mahatoky dia ny tenin'Andriamanitra izay nivakiny tamin'ny maraina hoe anaka raha atao mpanota ianao aza manaiky tao an-tsainy mahatoky tsara nitazomy tsara mihitsy izay tenin'Andriamanitra izay ka na dia ndrahonany reto namany azy izy tsy nahataitra azy izany fa zao ny zavatra nataony dia namaly ireo namandreo za tsy anota noho ny ataonareo mihitsy fa izao andeha hody fa eo nareo dia lasa matoky nandeha nodina ka natra niazakazaka izy nandeha nody ary saoraka izy teny an-dalana izy dia fifaliana ho azy mihitsy ny nandresy ny fakapanahy teran'ny tompo izy hoe misaotra Jesosy fa nandresy ny fakapanahy androany araka ny teninao hoe raha tao mpanota ianao aza manaiky zay ary le tantara kely raka izy inona ary ny lesinao tsy hoahantsika avy amin'izany andeha isika anao tahaka ny mahatoky ny loha hevitrintsika tamin'ity dia hoe mitaridalana ny fanahy masina ka izao andehantsika anao tahaka mahatoky ka iaino ny feno fanahy masina izay ao anatintsika tsy anaiky ho resin'ny satana na inona fitariany antsika fa izao anaiky ny feno fanahy masinantsika iankatoa ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika aty amin'ny sekoly alahady dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra amen. Dia misaotra antsika amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tomponay mialo ny amakina ny soratra ao masina sy anambarana ny teninao dia mivavaka izahay ataonay ahoana moa Jesosy ny atakatra izay rehetra avy amin'ny alalan'ny teninao raha tsy mitaridalana anay ny fanahy masina ko ho an'ny tompona anjara izay amakiny soratra ao masina ny hitory ny teninao na ho anay tsirairay avy kristianina izay tonga amin'izao toerana izao dia mangataka izahay ny amenonao ny fanahy masina aminay tsirairay avy ahaizanay mandiny tena ahaizanay manao ny sitraponao ka andehananay amin'ny fahatahorana anao ary indrindra ihany koa amin'ny fanaovana ny sitraponao dia avy amin'ny alalan'ny teninao izany mitary lalana anay indray ara-fanahy masina amin'ity andro androany ity mba hivelomanay izany teninao izany ka mba ho vavolombelonao izahay amin'ny toerana rehetra izay misy anay tsirairay avy dia misaotra indrindra Jesosy fa mbola afaka miantso ny anaranao izahay dia voninahitra anao ray zanaka fanahy masina amen. Hamaky ny teny soratra masina isika toko izany dia ho hita ao amin'ny Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo raisiny eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito dia toizana amin'ny Matthieu toko faharoa amby folo raisiny eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka tsahatra hatreo amin'ny andininy fahatelopolo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanaky Jese,
dia ny lehilahy voasandatra ao ambony, ilay voaositry ny Andriamanitra Jakoba, sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitra ny Israely no manao hoe, eny, vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro. Dia ilay maraina ilay tsy misy rahona iny, ary niahatra manorobona amin'ny tany noho ny hainandro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra fantaranako, fa fanekena mandrakizay no nataoko tamiko. Voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra moa tsy ampitsimoa va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisin'ny tanana izy, ary ny olona izay mikasykasy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandevina, ary hodorana amin'ny afo avokoa amin'izay toerana ireny. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba ny mona, dia nositrana ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanaky Davida? Fa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amohan'ilay iny demonia afa-tsy Belzeboba, lohan'ny demonia. Fa Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana, dia miady an-trano izy. Fa ahoana no aretan'ny fanjakany? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa mba amoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nataony olona ahoana ny fiditra ao amin'ny trano mahery androba ny entany, raha tsy afatony aloha ny mahery, dia vao androba ao an-tranony izy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Amen. Koritianina 2:12, ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny faha 1 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona araka ny taomana anareo. Koa mampahafantatra anareo fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa fanahy iray ihany, ary zarazaraina samy hafa ny fanompony, nefa ny tompo iray ihany, ary zarazarainao samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena fampisehoana samy nomena fampisehoana fanahy hahasoa, ary ny anankiray nomena fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, ary amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray
ny finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoenti mahasitrana, ary amin'izany fanahy izany ihany ny anankiray ny manao fahagagana, ny anankiray ny maminandy, ary ny anankiray ny mahafantatra teny samihafa, ary ny anankiray mandika ny teny amin'ny teny samihafa, ary ny anankiray ny amin'ny teny samihafa, ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny samihafa, fantatra azy, ary ny anankiray ny fanomezam-pahasoavana zarazarainao amin'ny teny samihafa, zarazarainao azy rehetra araka ny sitrapony avy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana teninao. Dia mitsangana ry havara malala, tsena ny afatry ny tenin'Andriamanitra sika. Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanahy masina hanazava indray ny saintsika tompontsika amin'ny fahasoavany iorenantsika amin'ny finoana. Amen. Andehantsika ry havana hijery ny filazantsara araka ny Matio 2:12. Izay novakiana tamintsika teo ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Ao amin'izany filazantsara araka Matio izany. Ataovy manimasontsika izany fa zava-dehibe no ambarana izany filazantsara araka amin'ny Matio izany. Misy teny eo amin'ny epistily ny Jaune manao hoe
fataro ny fanahy ahoana ny toeny na avy amin'Andriamanitra izy na tsy. Zany no teny eo amin'ny epistily. Anisan'ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao ny fanavahana hoe inona no asan'ny fanahy masina ary inona no asan'ny devoly. Sarotra ho an'izao tontolo izao no manavaka an'izany. Fa isika kosa dia nomen'Andriamanitra fanahy ho afaka manavaka an'izany zavatra izany. Manahirana be indrindrandrindra amin'ny fandroson'ny fahalalana. Fandresahako teto izany tamin'ny heriny. Mandroso be ny fahalalana, be dia be ny zavatra mitranga, be dia be ny trangan-javatra izay arakitsika amin'ny lafiny ilany satria mandeha ny karazana fampahalalam-baovao, karazana teknôlôjia ampitanany vaovao, fa betsaka koa ny tsy fantatsika. Eo amin'ny fiarahamonina dia mifangaro voraka ihany, tsy hita izay tena marina ao anatin'ny fiarahamonina ao. Ary na tsika kristianina aza dia very ao anatin'izany rehetra izany, raha tsy mivavaka tsara tsika, raha tsy tena mijoro tsara amin'ny maha kristiana antsika, ka ho takan'ny fariseo tsika. Oentin'ny mety ho fialonana na mety ho entin'ny zavatra hafa na ny fahalalana dia milaza ny asan'Andriamanitra ho asan'ny devoly. Inona no lazain'ny Matitiko 12 raha izany? Fantaro ny asan'ny fanahy masina. Izany no lohahevitra kely azo omena ity Matitiko 12 ity. Fantaro ny asan'ny fanahy masina. Mazava tsara ao anatin'ity teksta ity. Fa inona no asan'ny demony? Asan'ny demony dia hitantsika amin'ny 2:20 manao hoe dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka. Dia maninona le olona rehefa demoniaka? Jamba sady mona. Jamba sady mona. Jamba ny mona dia nositraniny ka dia niteny izy nahita ilay mona. Izay zany ny asan'ny devoly. Ny demonia dia mahatonga ny olona ho jamba sy mona. Diany hoe jamba sy mona dia hoe tsy afaka mifandray ara-dalàna amin'ny hafa. Tsy tena manana fahafahana hifandray amin'ny olon-kafa. Tsy manana fahafahana handray ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa nositranina ilay demoniaka dia nanjarana ninona? Amin'ny 9 ihany. Dia naninona izy? Tovy ambany masonareo ilay izy. 2:20. Ka dia naninona? Ka dia niteny sy nahita ilay mona. Inona zany asan'ny devoly? Asan'ny devoly zany dia mampaninona ny olona? Mahamona sy mahajamba. Inona zany ny asan'ny Jesosy? Ny asan'Andriamanitra, ny asan'ny fanahy masina? Mahita sy miaino. Ary izay no tenenan'ny soratra masina hoe izay manatsofina hoeto miaino dia aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy. Zava-dehibe zany io ary fambara lehibe ny amin'ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahatongavan'ny fanahy masina. Rehefa avela anjaka eo amin'ny toerana anankiray, eo amin'ny sokajin'olona na eo amin'ny vondron'olona anankiray ny fanahy masina, dia tonga eo ny fanjakan'Andriamanitra, manjaka ao Andriamanitra. Fa rehefa tsy avela fa toerana ny asan'ny fanahy masina dia tsy tonga eo ny famelan-keloka. Mbola resantsika se rehefa avy eo. Inona zany tokony ho fantarina aloha? Tandreminy manamafo ilaza ny asan'Andriamanitra ho asan'ny devoly. Hitantsika tsara ao amin'ny teksta zany. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va ilay zanaky Davida? Fa noho ny ren'ny fariseo zany dia hoy izy tsy mba misy amohan'le iny ny demoni afa-tsy Belzeboba, lohan'ny demoni. Tsy zakan'ny fariseo ny ilazan'ny olona fa zanaky Davida Jesosy. Ina dikany teny hoe zanaky Davida? Voaositr'Andriamanitra izy, Mesia, zany dikany. Ary io dia tsy zakan'ny devoly, io maha-Mesia an'i Jesosy Kristy satria milaza famonjena ny olona io, mampifanatona ny olona amin'Andriamanitra io, mahatonga ny olona ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Ny maha-Mesia an'i Jesosy Kristy. Ka dia nilaza hevitra tsy mari-potitra ry zareo, fiampangana faran'izay ratsy, fa ny lohan'ny demoni no amohan'i Jesosy ny demoni,
fa amin'izaka hoe lohany demoni zany dia Belzeboub ary amin'ny testamenta taloha ny Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy fahenina misy soratra tahak'izao amin'ny andininy faheninao resaka hoe lohan'ny demonitsika zany dia miresaka an'io koa amin'ny andininy fahenina Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy fahenina manao hoe fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana fa tsy azo raisina amin'ny tanana izy ny ratsy fanahy rehetra ny tena ratsy fanahy io amin'ny tenin'ny zareo Hebreo dia tsony hoe Belial ny Belial dia avy amin'io ny evin'ny teny grika hoe Belzeboub izany hoe ny lohan'ny devoly ny lehiben'ny devoly andriamanitry ny lalitra ny dikan'io andriamanitry ny lalitra zany zavatra maloto zany andriamanitry ny fahalotoana rehetra da atao hoe Belial dia hoe mpandrava mpanimba tsitrapo io moa dia andriamanitra ny vavahan'ny Filistina tao Ekrona reny vohatry ny fanjakana filistinianina dia ny vavahany tao ka dia zavatra tsy mifandray akory ireo zavatra ireo i Jesosy Kristy namoaka ny demoni tamin'ny herin'ny fanahy masina ny fariseo nilaza fa ny lohan'ny demoni ihany namoahany ny demoni dia manahirana kely zany eo anatin'io dia zao mila fitandremantsika sao mampifangaro zavatra tandremy tsara ny asan'Andriamanitra ary nareo na ren'le olona mitory teny amin'ny arabe reny ary aza miteniteny foana amin'ireny fa aloha izy anao izay ataony za tsy mamiteniteny foana amin'ireny mihitsy dia misy olona mahita anay dia tony koa tena devoly mihitsy aty ny mody mitoritory teny sy ndrety aza miteny an'izany io asan'Andriamanitra io zany tsy azo teneny ratsy io tandremy tsara ny mampifamadika zavatra ny asan'Andriamanitra dia asan'ny fanahy masina ny tory teny ny asa rehetra atao amin'ny fiangonana dia asa avy amin'ny fanahy masina ny fanoherana n'izany filazana n'izany ho asan'ny ratsy na asan'ny maizina asa ataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia asan'ny fanahy masina ny fanoherana an'ireny dia mila mitandra tsara mety misy tokoa mpanompon'Andriamanitra na olona na vondron'olona izay ampiasain'ny devoly ka mody mitory teny na mody mampianatra na mody manao an'izao mba ambapona amin'ny fon'ny olona kanefa ny azahoana ny arenany na ny azahoana ny fananany na zao no mahamaky azy saingy mila mitandrina fantatritsika ao anatin'izany rehetra zany mila mitandrina fantatritsika mba tsy hiteniteny foana manoloana ny asan'Andriamanitra izay tanterahana ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny fiarahamonina na ataony izay mety mitory tenina izay mety mampianatra dia mila fitandremana tsara mila manana n'ilay antsoina hoe esprit de discernement izany hoe fanahy afaka manavaka tsara hoe iza no asan'Andriamanitra iza no asan'ny devoly dia ny ao amin'ny soratra masina moa rehefa mamaky ny Korintianina tsika le Korintianina vakina teo Korintianina toko fahafiry izy teo 12 izay novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tsy misy olona etsehen'ny fanahin'Andriamanitra ka ilaza fa vohoziny Jesosy izy izany no mahalalana fa fanahy avy amin'Andriamanitra zany ny fanahy rehetra manandratra ny Jesosy Kristy ho mpamonjy tsy amin'ny molotra ihany fa hatrany anaty dia fanahy masina zany fanahin'Andriamanitra zany ary ny teny ratsy ny fanahy masina dia zava-doza io ny loza indrindra amin'ny fahotana ataon'ny olona ny fahotana rehetra ataon'ny olona dia mahazo famelan-keloka ihany mahazo famelan-keloka daholo mety nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa nybebaka dia avelan'Andriamanitra fa eto ambany eto misy an'ity teny ity amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo manomboka amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu 12 andininy faraika amin'ny telopolo ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe alefa vakio kely hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenany ratsy samy hafa rehetra fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenany ratsy ny fanahy masina ary na iza no manao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany fa na iza no miteny anohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao tontolo izao na amin'izao fiainana izao na aminao avy loza zany io loza be eo amin'ny fiainantsika eo tandremy tsara ny asan'ny fanahy masina
maiza manavaka tsara ary mila vavaka zany a mila vavaka zany teniteny foana amin'ny asan'Andriamanitra tsy azo atao fa mampidi-doza ary sentsika mbola velany fa rehefa lazay ny soratra masina lazay fa tsy voavela dia tsy voavela mandrakizay ka dia mila fitandremana zany tsika amin'izao fotoana izao dia ampidiro kely mankaty amin'ny fiarahamonina zany toriteny zany dia mila mitandrina tsara koa zany mahalala tsara hoe ity zavatra ataoko ty asan'ny devoly ty na io ataon'ny olona io asan'ny devoly ka tsy mandeha makany aho dia rehefa nareo tanora moa amin'izao fotoana izao be dia be ny zavatra miparitaka etserony io fanaovana tiktok any anaty facebook manao zao io misy karazana fampitambo avao be deaibe dia mila mijery tsara zay ataon'ny olona tsy hoe zay ataon'ny vazaha rehetra kory dia tsara daholo mila mitandrina zany tsika mijery tsara ny amin'ny asan'ny devoly sy ny amin'ny asan'ny fanahy masina fa aty amin'ny asan'ny fiangonana kosa aty amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia raha ny marina dia asan'ny fanahy masina tokoa izany faharoa dia manentana antsika ty soratra masina ity rehefa mamaky azy ianao fa miandania amin'ny asan'Andriamanitra fa olon'Andriamanitra tsika zay ny faharoa anatin'io miandania amin'ny asan'Andriamanitra fa olon'Andriamanitra tsika Jesosy nalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana zay miady trano ary tsy aritra ny tanàna rehetra na trano zay miady trano raha satana na mamoaka ny satana dia miady trano izy nahoana no aretan'ny fanjakany ary raha Belzebub no amoahako ny demony iza kosa no mba amoahany zanakareo azy ary no zany dia izy ihany no mpitsara anareo inona ny dikan'izany teny zany tsy misy afa-tsy hery no fanandrina eto tsy misy afa-tsy zay tsy misy fanahy marina fa misy fanahy fito tsy misy fanahy zao resahana moa zany amin'ny soratra masina hoe manana fanahy fito Andriamanitra milaza ny fahafenoana laza ny fahafenoany ny fanahin'Andriamanitra laza ny fahatsarana laza ny fahamboniana ananana ny fanahin'Andriamanitra zany fa ny mifanandrina eto amin'izao fiainana zao Jesosy dia tsy misy afa-tsy anankiroa ihany ka raha avoakako amin'ny lohany demony ny devoly dia inona no amoahanareo ny devoly ary satria nareo tsy miandany amiko nareo tsy momba dia inona no amoahanareo azy zany hoe nytiany Jesosy lazaina dia hoe misy fanahy fahatelo ve azonareo mamoaka an'izany fa ray ihany roa ihany ny mifanandrina na ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahin'ny demony ka ny ataoko amin'izao fotoana izao ho Jesosy dia mamoaka izany fanahy zany amin'ny fanahin'Andriamanitra mamoaka ny demony amin'ny fanahin'Andriamanitra dia miandany amin'Andriamanitra dikan'io teny io dia aoka hiara manaiky ny fanahytsika hiara manaiky ny asan'ny fanahin'Andriamanitra tsika fa raha manaiky ny fanahin'Andriamanitra tsika dia tonga ny fanjakan'Andriamanitra zay niriny ny Jesosy fantatra niriny fantatra io niriny foana hoe ho aviny zany fanjakan'Andriamanitra zany fa ny fanahy masina no pirofo velony ny fahatongavany ny fanjakan'Andriamanitra tria rehefa manjaka eo amin'ny toerana anankiray ao amin'ny olona ny fanahy masina dia tsy azo ny devoly anjakana ny azo ny demony anjakana tsony ny olona anankiray ary zay le tenintsika amin'ny fifoazana moa zany hoe fahavalo efa resy efa ny tompo io zany hoe rehefa eo ny fanahin'Andriamanitra dia tsisy nininona azo ny devoly atao tsony tsisy nininona azo ny atao ary zany ny fifaliana ho antsika ry havana malala zany no fampahirezana lehibe ho antsika hijoroantsika vavolombelon'ny tompo fa tena asan'Andriamanitra ny mandroaka ny demony hiala amin'ny fiainan'ny olona asan'Andriamanitra zany rehefa mamoaka ny demony hiala amin'ny fiainan'ny olona dia tena asan'Andriamanitra zany ary ny asan'Andriamanitra dia mamerina indray ny olona ho feno mandre mahita manatanana mandray manana vava amin'ny teny fa tsy mahatonga ny olona ho maty fa mamelona ny olona izany asan'ny fanahin'Andriamanitra zany dia jerentsika ny Romanina toko fahavalo andininy fahenina amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fahenina toko fahavalo andininy fahenina misy teny anankiray mahafinaritra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana mitondra fiainana sy fiadanana eo amin'ny fiainan'ny olona zany ka tsy aleo ve miandany
amin'izany asan'Andriamanitra zany. Tsy aloha hoe miaraka amin'i Jesosy Kristy ao anatin'izany rehetra zany, ndeha ielana ny asan'ny demonia izay manimba, izay mandrava, izay mampidaraboka ny maha-kristianina antsika, tsy hananantsika fifaliana, tsy hananantsika fiadanana. Izay ny zavatra faharoa. Ny zavatra fahatelo ato dia izao ny zavatra mahafinaritra vaovao mahafaly hoentin'ity soratra masina ity dia izao: tonga ilay mahery androaka ny demonia. Tonga ilay mahery androaka ny demonia. Fa efa tonga ilay mahery noho ny demonia dia Jesosy Kristy ny lazaina amin'izany, ka afaka mamany fatorana rehetra manjo ny olona. Re moa tsika mieritreritra n'izany asan'ny devoly zany hoe tena zavatra tsy azo atao nininina zany. Rehefa esan'ny devoly ny olona tsy azo atao nininina. Rehefa miaso eo amin'ny toerana anankiray ny devoly sahala tsy azo atao nininina zany. Tsy afaka ny hanova nininintsika ao anatin'izany. Dia misy moa le hoe misy tsy miezaka manova zay tsy azo ovana ianao, ka ny asan'ny devoly dia verin'ny olona koa fa nisy anankiray tsy azo ovana. Tena azo ovana ny asan'ny devoly. Rehefa ao amin'ny fiainantsika i Jesosy velona, dia manafaka atsika amin'izany fatorana rehetra ataon'ny devoly zany. Zao mantsy no lazain'i Jesosy ny amikasika an'io: tsy maintsy mahery noho ny devoly ilay mombanao, ilay miaraka aminao, zay vao afaka mandresy ny devoly ianao. Tsy ianao mahery noho ny devoly akory. Be dia be ny zavatra tsy takatry ny saintsika io asan'ny devoly io. Be dia be ny zavatra tsy takatry ny saintsika io, tsy takatry ny eritreritsika. Ary Petera moa dia miteny hoe fetsy izy. Fetsy io fetsy io, tena fetsy io. Zay tsara fa na ny voalavo aza hoe manahirana antsika na fetseny. Fa mainka moa fa asan'ny devoly, asan'ny ratsy. Maranitra io manao zavatra zay tsy takatry ny sainao, tsy eritreretinao, saingy tonga ilay mahery. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery androbany entany? Raha tsy hafatiny aloha ny mahery dia vao androbany ao an-tranony izy. Zay lazainy. Iza zany ny mahery? Jesosy zany ny mahery. Rehefa tonga ilay mahery dia folaka ilay mihevitra ny tena ny famahery. Folaka ny asan'ny devoly rehefa tonga ao amin'ny fiainantsika ilay mahery. Ary zava-dehibe ao amin'ny fiainantsika izany. Ilay maherintsika moa dia tsy manao herisetra, tsy miditra an-keriny eo amin'ny fiainantsika. Zay moa ny devoly. Devoly dia miditra an-keriny. Fa ilay maherintsika tsy miditra an-keriny, fa indro izy mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Dia maninona ao izy? Dia raha misy mamono varavarana ka miditra ao, mamela azy hiditra ao ianao, dia mipetraka izy ary miara misakafo aminao. Zany hoe lasa manana fiainana mahafinaritra ianao, manana fiadanana ianao, miara misakafo ampilaminana amin'ny Jesosy. Dikan'izany hoe miara misakafo ampilaminana amin'ny Jesosy zany dia hoe tena vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, tena zanak'Andriamanitra ianao. Ka rehefa tonga eo amin'ny fiainanao ilay mahery, aza matahotra asan'ny devoly. Betsaka mantsy zao mampatahotra antsika: matahotra fa sao misy an'izao, matahotra fa misy mpangalajazo zao, misy mpamono ankizy kely, misy zao, matahotra fa zao. Aza matahotra fa manana ilay maherintsika. Ilay maherintsika dia mandrava ny manda-mafy izay ataon'ny Satana. Koa inona zany no tokony ataontsika? Aokontsika iorina tsara amin'ny finoana, ny finoanan'i Jesosy Kristy. Aokontsika anana an'i Jesosy Kristy velona ao anatsika. Fa tsy hoe Jesosy Kristy tonontsika aty am-piangonana, tsy hoe aokontsika azoto hivavaka fotsiny tonga aty am-piangonana, aokontsika azoto amen'ny fiangonana. Fa tena manana an'i Jesosy Kristy velona ao anatsika. Raha velona ao anatsika Jesosy, dia tsy afaka ny velona miaraka amintsika ny devoly, ny demonia. Na raha tsy taky ninona na fe tsy taky ninona, i Jesosy Kristy no afaka mandresy zany asan'ny devoly zany. Ry havana malala, fantaro ary ny asan'ny fanahy masina hoy ny torotenitsika androany. Aza manamafo ilaza ny asan'Andriamanitra ho asan'ny devoly, miandania amin'ny asan'Andriamanitra fa olony sika, ary aza matahotra fa efa tonga ilay mahery andresy sy androaka ny demonia izay mitady anjaka eo amin'ny fiainantsika, na ny fiainan'ny fiangonana na ny fiainan'ny firenena. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.
Favakatsika ravana. Andriamanitra ianao, Andriamanitra efa naniraka ny fanahy masina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zay fa zany no fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra anay ary hanomezana voninahitra anao. Misaotra anao no nanomezanao ny fanahy masina izay mitaridalana anay andromanalina, tsy mamela anay ho diso lalana. Tompo, mifona aminao zay fa impiry zay no voafitaka ilay ratsy ka mandeha amin'ny lalana izay tsy nampandehananao anay, mivily lalana ho any amin'ny sitraky ny fonay, fa soa ihany fa eo ny fanahinao izay mamonjy anay amin'ny fahalemenay, fa na dia nivavaka tokony ataonay aza tsy fantatray raha tsy vonjen'ny fanahy masina izay. Fanahy masinao amasino izay, amarino amin'ny rahasoan'i Kristy izay, avelao eloko izay rehefa mifona aminao, ary eoka hoarovanao izay mba tsy hiteny ratsy ny fanahy masina ny fiainanay na izay ataonay. Tompo, anohitra ny asanao. Jesosy malalo, fantatray fa ianao ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, koa mangataka aminao izay aoka hifona ho anay tokoa ianao ka hamela ny elokay. Raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray izay dia ianao Jesosy Kristy ilay marina. Indro borakay eto anatrehanao ny fahotanay, ny zavatra nataonay izay tsy mety teo anatrehanao, ary angatanay famelana izany dia mahatoky ny famelan-keloko izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka fifonana izany, ary hanantenanay famelan-keloka marina avy amin'Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen. Zany dia mitsangana handray ny famelan-keloka omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny manao hoe: ary ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Dia hoy ny Tompo, noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho. Mety aho mahadiovy ianao, voavela ny elokareo noho ny anarany masina miderany tompontsika. Amen. Sambana ny olona izay voavela ny elony, voasarona ny fahotana. Sambana ny olona izay tsy isainy tsy hovaheloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Amen.
izany dia ndeha isika iombona amin'ny fainakimponoana larana fahatelo iombona antsika amin'ny mino rehetra manerana zao tontolo zao manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanotsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika tonga izy hitady tsy hamonjy ny vely. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay. Mino ny fanamasina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra. Fanahy iray ihany no anaovam-batisa antsika rehetra ho teny iray. Ny fandresena izay hoety mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Dia petra ry havana malala afaka mira anankiray ny atokopira. Soran'Andriamanitra indray tsika ry havana malala raha nomeny an'ity andro sarobidy ity. Sarobidy satria henoantsika ny tenin'Andriamanitra ary azahoantsika mankalaza azy sy mametraka ny fiainantsika eo am-pelantanany raha teo. Andesika iroso amin'ny vavaka fangatahana fa izany zao no ao anatin'ny fandaharana litorotsefitsika ema dia mametraka izany eo amin'ny laharana izay iainantsika kehitriny. Vavakatsika. Andriamanitro, Andriamanitray ianao, Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay. Raha miantso ny anaranao zay dia te hisotranao, tena te hisotranao amin'ny fonay marina tokoa. Misotranao hoe noho ny fitiavanao ka nahatoy zao anay.
Misotranao noho ny amin'ireo valim-bavaka samy hafa nomenao anay. Misotranao noho ny indra fonao lehibe. Fa zanakao tokoa zay ka dia nentinao tahaka ny zanaka malala, omenao izay ilaina, omenao izay tediavina araka ny sitraponao, ary indro ny fiainanay fa mahajoro eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehanao Andriamanitra. Misotranao zay noho ny amin'ireo valim-bavaka maro be fa noraisiny ty fiangonana ity, fa noraisinay manokana ihany koa. Misotranao fa zava-dehibe aminay zany Tompo. Mbola maro be anefa ireo zava-manahirana anay eto amin'ity tany ity. Mandalo eto zay dia betsaka ny zavatra manahirantsaina anay, mampiady ny fanahinay, ka dia mananady-panahy zahay Tompo, manana fahasairana-tsaina mandrakarivo zay, ary reny no entinay eto anatrehanao. Entinay eo anatrehanao ny adi-tsaina, ny adi-panahy ao amin'ny ankohonanay, ao amin'ny fiangonanao, ary indrindra ny eo amin'ny firenenay. Jesosy, fantatrao ny adi-tsainay eo amin'ny ankohonanay, ao amin'ny fianakavinay, mampiady ny sainay na dia fianakaviana tsy mandeha mivavaka aza. Betsaka ny tsy mahalalanao ny ivon'ireny fianakaviana ireny, tsy tia halalanao raha teo, vavaka ho an'ireny zay. Ary mivavaka ho an'ny ankohonana kelinay, fa ho ankohonana vavolombelona eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ankohonanay Jesosy, dia tonambavaka io ankohonana io zay zay rin'ny fonay rehetra mikasika ny ankohonanay dia tonononay ao anatin'ity vavaka ity, ary vavaka mangina no ataonay zay isianao ihany no mahalala azy mahatoko ny valim-bavaka zay. Dia vavaka ihany koa zay ho an'ny fiangonanao, andreo asa rehetra miandry anay eto anatin'ny fiangonana, ao ny fanaovana tafika masina tsy ho ela, ao ny tafika masina anatiny milaran'ny rodorodo-piderana sy fifamangina esaky ny faritra, ao ireo fanatanterahana foto-drafitrasa samy hafa zay tanterahana ny trano Besalema. Io tokotany io aza mbola misy asa maro mbola miandry, be dia be ny asa miandry anay, mangataka aminao zay amin'irao fo ny asanao. Aza laina baraka ny anaranao fa omeo voninahitra ny asanao, omeo voninahitra ny anaranao zany. Teninao raha teo ny hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa, kaoka tsy olo-kafa no hanao ny asanao fa ianao Tompo. Dia ampahirezo zahay hanana fahatokina anao, hanana finoana anao tanteraka, fa zay lazainao dia hainao tanterahana. Mba ho tanteraka somatsara ny zavatra rehetra, ampiseho ny voninahitra ao. Dia mivavaka zay ho an'ity firenena ity. Mbola misy maro ihany ny olona tena mivavaka to amin'ity firenena ity. Noho ny amin'ireo mpanomponao ireo Jesosy, ary noho ny amin'ny anaranao, dia miangavy ianao zay jereo ny firenenay, amin'irao foty firenena misy anay ity. Ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra, dia didina soroahana amin'ny anaranao mba tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana amin'ity Madagasikara anay ity. Mahatoko izay Tompo fa izy ity teny nataon'ny Jesosy, nataon'ny Tompo tamin'ny Kaina sy Abela. Dia ny amin'ny Kaina moa zany no resahany. Izao no lazain'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 4:4-5 sy manaraka. Ary ho Jehovah tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao, ary nahoana ny manjombona ny tarehinao. Raha tsara toetra ianao, moa tsy ho miramirana fa raha tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao ny kendren'ny fandriny, kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Ilay tenikely io zava-dehibe. Ny mpanompon'Andriamanitra dia manana fiainana falifaly, ary falifaly tsy hoe falifaly amin'ny tenanao kory,
imasin'izany malaza amin'izao fotoana izao hitantsika anatin'ireny ihany atao izay mahafaly ny tenanao fitiavan-tena be zany fa falifaly koa amin'ny olo-kafa tsika le soratra masina teo moa zany dia hoe fanara ihany ninina talentanana antsika manana talenta mampianatra tsika manana talenta manao zao tsika fa fanara ihany nanome an'izany antsika dia ao amin'ny fanara iomena antsika io dia tonga mpianakavy ny finoana isika marina sa tsy marina marina zany satria fanara ihany namena antsika dia tonga mpianakavy ny finoantsika ka isika na dia maro aza dia teny iray ihany ao amin'ny tompo ary zay ny tenenany hoe fa tsy hoe angitsangitraka olo hoe mpianakavy ny finoana e fa atao hoe mpianakavy finoantsika zany dia hoe fianakaviana zany tsika reto tovy amin'ny ray tapo tovy amin'ny mpianaka mpiray tapo sy ny rehetra piravavy pirahalahy mpianadahy etsetraetsetra dia fianakaviana ray antsika dia re zany fianakaviana anankiray zany a zany zany mba miresaka amintsika indray amin'ny any amin'ny tokantranontsika any indray fo maraina zany satria mefa miray trano ao ny olona dia inona ny ataony olona fa fo maraina dia samy konjokonjo amin'izay ataony ihany manomana any mandeha mandro mandeha misasa mandeha zao samy ataotsy mba misy mifanao bonjour koa indray zany zava-dehibe zany a na ny mpivadiny ray fandrina atao dia hoe bonjour série ohatra anareo tsy mba manao an'izany zay manao an'izany bonjour a bonjour satria natoro tamin'ny alina zao a satria mpianakavy finoantsika dia mifampiaraba isika tadio foana zany ary indrindray ny zavatra anankiray mampanjombona ny FJGM lafa ny manjombona eo amin'ny FJGM dia tsika FJGM somary olona zay mola zany ny olona tsika hoe fiangonana ny mpanan-karena sahala tsy dia tena mahay an'izay loatra fa mahita olona dia ny kirarony nijereny sahala amin'ny hoe ohatrinona ny kirarony dia efa nahita an'izany aka nahita an'izany tsara efa tantaraiky teto zany tamin'ny dekona natsona mpitandina anakay tamina fiangonana dehibe tsy hiteny ako fiangonana dehibe Antananarivo ny toroteny fa tonga varse mamitoroteny any amiko se tonga tany ako jorojoro teo tokotany teo satria za tonga aloha be mandalo dekona mandalo ninona tsisy miaraba satria olona tsy fantany ako zany dia tsy miaraba izy jerijereny tsara ianao jerijereny tsara ny akanjoko sy ny rehetra dia lasa izy mandeha tsisy miaraba dia rehefa tonga tao am-piangonana tokoa tao amin'ny trano fisaina dia natorony présenteko aminareo izy paster fa paster ranony io sy ny rehetra zay voka anga ianao paster ary manina anao tsy niteny teo tokotany zany hoe za zany tokony hiteny fa paster dia tokony harabaina tsia tsy zany ny fiainana mahakristianina ny mahakristianina dia mifampiaraba tompoko ary tsika tiana dia ny fahavalo azy ka ny mahakristianina tsika aoko tsika hiaraba olona tompoko zany ny avinaviny zany asan'ny fanasana sa asan'ny demoni asan'ny devoly zany a za ty tena miteny amintsika io avinavitsika io asan'ny devoly io fa raha tena olon'Andriamanitra dia miaraba ny olona zay fantatsika raiso ny tanany any marina fa ny am'izao tontolo zao ny vehivavy manolo tanana melo ny olon-dehibe manolo tanana melo fa tsy mani aty amin'ny fiangonana zay mahatsiaro dia manolo tanana zany no izy tompoko zany no izy amin'ny fiainana kristianina fampiaraba mifampirarosoa ny samy kristianina na eny tokotany eny aza za mijerijery fotsiny mety ato amintsika ato fa moivoy be ato ny olona misy olona tsy na za paster ty ary misy olona be dehibe tsy fantatra ato tonga eo fotsiny dia tsy fantatra tonga mety mivavaka ndray andro izy ny eo na ndray alady avy any amin'ny faritany izy dia tonga eo mivavaka fa zany tsy misakana antsika tsy araba koa arabao ny olona dia ny etsy ambaravarana etsy dia arabao fiangonana anankiray zay ny azy misy mpanao an'ireny hoe accueil reny mihitsy sahala amin'ny ahefefany azy manao an'izay mikanjo isan-kalady dia mandray manao tompoko mandroso tompoko tsika ve dia ambakain'ny sekte sekta any amin'ny sekta nge zany mijoro eny ny olona eny dia mandroso ary rehefa mandroso anao tsy avelany tsony raha tsy avoaka tsony tsy afa mivoaka tsony fa dia zay le zay mifampiarabitsika tompoko a na misy zavatra mahatezitezitra anao azy arabao foana ny olona zany no izy tompoko zany ny asan'ny fanahy masina aty amin'ny fiangonana fa asan'ny devoly io tsy miaraba olona io zay dia arabao le olona akaikinao ary ataovy hoe fiadanana ho anao dia hoy ny valiteniny manao hoe anoro lalana antsika hatrany aneny fanahy masina mbola ampitombo hatrany ny fahaizantsika ny fanahy masina fiadanana ho anao anoro lalana antsika hatrany ane ny fanahy masina zay ray tsara ny tanan'ny olona ray tsara ny tanan'ny olona fa za indray mandeha zay raha ola zaka anareo ty tantara kely ty isy olona ny araba ako manao ana paster manao anao manao anao dia osy izy matsy ako ty nomeny ako ina dikan'iny avinavina ny dikan'iny
avina ino no meny ako manao pastera ino no meny ako tsy antsisy zany miaraba olona ny zanak'andriamanitra ahoana miaraba olona ny zanak'andriamanitra samy zanak'andriamanitra dia fampiaraba tsara makaty am-piangonana zany tsy lonolono be tonga ty indray vao maika ratsy be fa makaty am-piangonana dia falifaly a faniratsera amin'ny zanak'andriamanitra dia fampiaraba tsara tsika satria tsara fihavanana ao amin'i Jesosy Kristy tsika dia mahireza revana malala ny tompony omba tsika zao tsika dia tonga amin'ny raharaha vitany fitany raharaha dia misy fanoloran-jaza dia aorinany fanoloran-jaza ny fitondranam-bavaka ny antokopira mainty milaly satria alady ny mainty milaly androany apatsivika any dia ny etym-piandoana hoe akoatra ny malady mainty milaly aza dia misy ny fitondranam-bavaka fahatserovana fanoanana ro mpiasa imbonana ao amin'ny fobe fitsikemy tsika manana efatra ny atsika eto manana mpiasa amin'ny fobe fitsikemy efatra tsika ny anankiray any amin'ny loharano aina ny anankiroa ao amin'ny sekoly ary ny anankiray ao amin'ny assurance arorika manana assurance tsika oka zava-mitsika zany fa manana assurance tsika manana agence générale tsika raha manao assurance fiara zany dia any manao dia manana nireo efatra reo tsika zany ka ny rakitra azo dia alefa makany amin'ny fobe fitsikemy araky ny afatra avy any misy rakitra vato eo taka ny fanao amin'ny sampana dia manao tsika tena manao tsika ary dia alefa makany amin'ny fobe fitsikemy mba azaondrareo mitsinjara azy aradrariny arak'izay tokony ho izy ndao arevana malala raha fitana dia faloran-jazo zao a dia aorinan'izay tsika miaraba ny atokopira mainty milaly ndao ary ery aterina trano ny fiarabana izay efa natao teo a dia manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra zany a dia ho amintsika mandrakarivany zany fiadanany zany araka ny fanambaran'ny ray aman'eny mpitarana teo moa zany dia misy ny rakitra vata rehefa avy eo zany a ho an'izay ho ataotsika natokana ho fanohanana ireo mpiasa iombonana zay miasa ao amin'ny FBFJK zany a dia anatanteraka izany tsika rehefa avy eo ihany koa mampiomana ny sampana sy ny fikambanana zany izay mbola tsy teo tamin'ny maraina isy ihany zany ny fitsofandrano na ny firarintsoa ho an'ny mpitandrina izay nizatra raha teo a dia amin'ny heriny moa zany efa mpitandrina hafa indray zany a no manao ny fizarana asy eto teo izy tamin'ny maraina fa ty fidirana faharoa ty izy a nisy raharaha izay tsy maintsy novonjeny a dia amin'ny herintsika mahita azy zany a izay pasteur izay anao ny fizarana asa zay ny manaraka moa dia efa voambara teo ihany fa ty ny alahady izay natokana ihany koa hitondranam-bavaka ny atokopira mainty milaly rehefa avy eo moa zany dia isy ihany fotoana manokana izay efa anaovantsika an'izany fotoana izay ny dorkasy dia miantso ny mpikambana rehetra mba hijanona zany aoriana fanampopavahana raha mbola misy io moa zany fa ny tena marina teo aorianan'ny fanampopavahana voalohany zany no nanatanterahana ilay fivorim-be fa raha mbola misy moa eo zany dia tsy fantatro na mbola misy zay fivoriana zay na tsy misy intsony zany fa ny fikambana mpitoroteny sy katekista ihany koa dia miantso ny mpikambana rehetra rehefa avy eo aorianan'ity fanampopavahana faharoa zay ataotsika ty dia mba mijanona avokoa zany ireo mpikambana rehetra zay vita fiofanana ao anatin'izany fikambana mpitoroteny sy katekista izany fa misy vaovao izay ho ampitaina aminareo zany ny sampana vokovoko manga raha riva amin'ny roora ny fitezam-panahy zany dia miantso ny mpikambana rehetra ihany koa ary ao anatin'izany fivoriana zany ao anatin'izay fitezam-panahy zay misy ihany koa ny vaovao izay ho ampitaina ho amin'ny sampana zany amin'ny fahasivambiroapolo volana May ho avy zao ka hatramin'ny voalohan'ny volana Jona dia anatanteraka tafika masina ny AFF amin'ny alalan'ny fiangonana moa zany rehefa milaza hoe AFF dia fiangonana zay tsika fiangonana manontolo no manatanteraka an'izany tafika masina izany any amin'ny synodam-paritany fa 530 any amin'ilay vonizongo vavolombelona no anatanterahana an'izany tafika masina zany ao amin'ilay FJKM Ambohipresana mitondram-bavaka an'izany asa lehibe zany sika satria dia asan'ny fiangonana ny mitoro ny filazantsara ny manao an'izany tafika masina izay ny fahasivambiroapolo volana May zany ka hatramin'ny voalohan'ny volana Jona no anaovana izany mba ho fanomanana sy ho fiomanana ho amin'izany
asa lehibe zany dia isy ny vavaka fifadikanana izay ho tanterahana amin'ny sabotsy fa 4 volana me ho avy zao amin'ny 7 sasany. Zay zany ao ny anankiray fitondranam-bavaka fa nefa ny anankiray ihany koa dia fanohanana andreo mpiatafika ireo ho amin'izay hoentintsika manohana azy ireo indrindrandrindra fotrany tahaka ny hoe rano sy ny mety hoe sakafo zay hoentiny eny arak'izay ananantsika arak'izay fohitsika mba hanohanana zany asa masina zay dia isika fiangonana moa no miasa dia isika no mifampahery isika no mifanohana ao anatin'izany ka dia miantso antsika zany mba hanohana andreo mpiatafika ireo satria amin'ny anaran'ny fiangonana no hanaovana an'izany asa lehibe zay. Zay zany no fitondrara zay ambara amintsika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny fahaloran-tsaza antsika zao rehefa na malala dia manao ny hira voalahatra tsika raha misy hira ao anatin'ny fandarana dia voay hira voalahatra dia avitrantsika dia mandroso ianareo ray aman-dreny ndawary. Tiavana no araisantsika reto namantsika reto zay mandolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo dia ny zaza Rahalantony Zanahary Josue Irariantsoa miavaka teraka tamin'ny 12 Martsa dia 2022. Zanaky Rahalanto Arson José sy Rafara Soanjanahary Niza. Dia fifaninantsika rehefa nanamandray an'ity zaza voateraka teto antranon'Andriamanitra. Zany dia noho ny fanindrin'ny ray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra tompon'ny fahavelomana sy te handray fampahirezana itony andrentsika fiangonana mba hahatomombana tsara ny fitesana ny zanany. Koa dia miarabanareo zay nomen'Andriamanitra ny fara ny zanaka malala. Ho ny tompo raha mandray ny zaza ato amin'ny tepolony zay. Fainony nampivoaka avy any Akibo. Nakinona taminao hatrany am-boka hatrany Akibo-ndreniko dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo koa hatolotra ho an'i Jehovah koa izy. Eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Vavaka sika. Raha eo misaotranao zahay no ny fanolorany ray aman-dreny ity zazy ity eto anatrehanao ary mankasitraka indrindra no ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao raha teo zany. Vavolombelona zany ity fianakaviany ity ka miara-miompifaliana eo anatrehan'ny tompo eo anatrehan'ny fiangonana manontolo ankehitriny izy ireo. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao, koa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zazy ity hanampisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza raha eo hita ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao, azahoany hery atotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zazy ity. Ampanjakao tokantrano zao fianakaviana zao ny teny sy ny fihetsika ho mampitiavana, mba tsapany ity zazy ity ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainana andavanandro. Toany fanahy mazoto ny ray aman-dreny, azahoany manolotra ny zanany ho amin'ny sakramenta amin'ny batisa amin'ny fotoana mahamety sany. Ity zazy ity koa ane tompo ho tsonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka, ary ankinina eo ampelantananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avao sy sanandro koa ny herin'ny fiangonana, azahoany mampita amin'ny zanany
ny fitiavananao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran' Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany. Amen. Ny fahataterahany fanolorana ny zaza dia miarabanao ray aman-dreny izay ary mirary soa ny zazakely dia mandolotra ihany koa ny solondropatsa avy amin'ny fiangonana firarian-tsoa anareo. Tsangantsika fiangonana nandolotra izany. Soterana tompoko. Teo amin'ny fiarabana ny atokopira mainty milala isika izao. Aorian'izay fiarabana izay indray dia fitsofandrano ny pasteur stagiaire fa tsahatra eo koa ny stage. Mira. Da ataovy ny hiranareo.
fa ny anaran'i Jehovah no hotoriako manelike ny falehibiazan'Andriamantsika. Izany no teny faneva izay efa hatramin'ny 520 taona ny antoko-pihira mainty milaly izay fampizarana amintsika. Voalohany teny dia mankasitraka an'Andriamanitra fa raha tsy noho izy dia tsy toy izao ny antoko-pihira aloha voalohany. Ary misaotra anazy ihany koa amin'ny fitantanana rehetra nandritra izay taona 720 izay. Manaraka izany dia misaotra ny fiangonana izay tarihan'ny pasteur Amivady sy ny birao-piangonana ohatrontsika mpianakavin'ny finoana rehetra ao anatin'izany ny sampana sy ny sampanasa. Misaotra indrindra amin'ny fiaraha-miasa. Ny antoko-pihira mainty milaly moa dia manana tanjona iray ihany. Dia ny hitorianan'i Jesosy Kristy ho an'ny olombelona rehetra amin'ny alalan'ny hira. Tsy ny hira ihany anefa fa misy fotoana manao tantara izay eny koa ny dimirindra hanomeza amboninahitra an'Andriamanitra satria ny tompo no efa miteny antsika ao amin'ny Salamy fa 50 tao ny hoe mitory amin'ny karazana instrument rehetra moa zany, instrument musical zafady amin'le fa eo ihany koa ny dia izay mahatonga anay manao an'izay fitoriana rehetrarehetra izay. Ny fotoana izay raha mainty milaly dia ny asabotsy folakandro, fianaran-kira zany io teneny io. Asabotsy folakandro dia ny lahady rehefa mirava, izay ny fianaran-kira. Fa manana alahady asabotsy koa anaovana ny asa fampaherezana isam-bolana izahay. Manao ny manana fotoana ihany koa izay efa ho tanterahana ao aoriana kely ao anaovana karazana atelier. Izy io anaovana asa-tanana ifampizarana satria marobe ny ankizy mana-talenta ao anatin'ny mainty milaly dia misy mahay asa-tanana ao, misy mahay mahandro sakafo, resaka patisserie sy ny maro samihafa. Dia efa ho tanterahanay ao aoriana kely momba an'izay izay ny asanay ao anatin'ny mainty milaly. Manana didy amin'ny fiangonana ihany koa mainty milaly miara-miasa amin'ny fiangonana rehetra sy ny sampana sy ny sampanasa. Dia ao anatiny ihany koa ny AFF manao ihany koa izay ny manolotra ho amin'ny fianakaviana sahirana ary misokatra amin'ny tsika mpiara-miangona rehetra sy ny sampanasa sy ny sampana rehetra ny mainty milaly. Manao ny asam-pandrenana ihany koa izahay, izany hoe ny amin'ity aladina ity zany dia natokana ny fanomezana izay omena amin'ity aladina ity dia vitra. Raha hitantsika mbola tsy vita ilay vitra iry amin'ny terasy iry ambony iry dia io no vinana asan'ny mainty milaly izay mbola tsy vita aloha ilay izy fa ho ataonay ilay izy misy mbola fandaminana kely moa ny antony tsy nahavitany tamin'ity alahady ity fa ho ataon'ny mainty milaly ny vitra amin'ny eo ambony io amin'ny terasy ambony io. Manana anjara ihany koa izay ary manao ny anjara asanay ny amin'ny trano be izay ahorona eto alohantsika eto dia ny valopy rehetra izay azo rariva sy izay rakitra rehetra izay voangona rariva dia atolotra manokana ho an'ny trano be. Tsy diso anjara ihany koa ny amin'ny mpitondra fivavahana. Mahatsiaro mandrakariva izahay fa raha tsy teo ny pasteur stagiaire izay mampahery mandrakariva dia tsy teo loatra ny fanahy. Tsika rehetra angamba mahatsapa an'izany fa izay ny antony andanantsika aty am-piangonana. Dia mba misy fanomezana atolotry mainty milaly koa ho amin'ny pasteur sy pasteur stagiaire. Izay no ambangivango ny azo lazaina fa zavatra anankiray mba anasana antsika rehetra ny fitoriana izay atao raha hariva. Izy io moa araka ny efa hitantsika eo dia misy hira, misy dimirindra, misy tantara. Nampitondraina moa ny lohan'ny teny izy io hoe fiderana manaka-danitra. Izay ao anatin'ny loha hevitra ihany mandritra ity volana ity ny hoe mitaridalana ny fanamasina dia ao anatin'izay loha hevitra izay no anatanterahana misy eo rehetra raha hariva. Ny irinay moa dia hoe samy ho avy tsika rehetra, manana anjara isika
ny amin'io seho zay atao io mino izahay fa misy anjara omeny tompo anao na amin'ny fampahirezana ny fanahintsika rehetra ny amin'ny rario ka dia manentana antsika mba samy ho tonga maro metomboka amin'ny roa sasany izy io dia otrony ny tanketsa zanaky ny fifoazana sy ny ariela moa zany dia manantena fahatongavantsika tsirairay avy misy valopy izay nzaraina izy io afaka raisika fa tsy manakana nininona nefa na tsy manana le valopy ary tsika fa afaka tonga foana dia afaka manatrika le izy fa kosa ny valopy no afaka sariana fa misy fanomezana kely mba atolotry mainty milaly ho fahatsiarovana dia izay momba ny mainty milaly fa manantena ny fahatongavantsika ary mankasitraka indrindra ny fiarahana miombam-bavaka androany satria natokana ho alahady ny mainty milaly moa androany dia misaotra betsaka ny fitondranam-bavaka satria raha tsy ampy mivavaka dia tsy mahavita inina izahay dia amin'ny zavatra rehetra dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Misaoran'Andriamanitra tsika revana malala ny amin'ity androandroany ity andro lehibe satria andro hitondranam-bavaka ny ankiray amindreo tokopira amresaka hoe atokopira tsy ho lava resaka akory fa ireny resaka fotsiny tsotra dia tsotra hoe amresaka hoe atokopira ianao dia teo amin'ny fiangonana voalohany tany amin'ny fiangonana testamenta taloha dia mpideran'Andriamanitra zany naman'ny mpitondra fivavahana ihany zany dia amresaka hoe atokopira ty amintsika dia manao ny fideranan'Andriamanitra fa tsy hoe manao hira fotsiny manokana akory ka dia sarobidy zany ny fananantsika ny atokopira tahaka izay rehefa ny tokopira mainty milaly moa izay azo lazaina hoe rehefa mainty milaly zay dia tsy hanainainy kokoa raha oharina amin'ny tokopira hafa zay no mahazava-dehibe azy misy fianarana misy fampianarana ho an'ny olona rehetra ao anatin'izany andetsika rehefa ny itsangana anao vavaka ho an'izy ireo ho ampahirezan'ny tompo azy amin'ny asa izay miandry Andriamanitra rainay any an-danitro Andriamanitra velona ianao Andriamanitra miasa mahery eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ianao ry Jesosy Kristy tomponay eo ianao no mpamonjy ary tsy misy afa-tsy ianao no mpamonjy fa namasino ianao no mpampahery ianao no mpampianatra ndreto ny zanakay eo amin'ny mainty milaly taionao mpahirezonao ary omeo ny hery ampy hoentina mijoro vavolombelona amin'ny maha kristianina maha zanak'Andriamanitra meo azy izay rehetra irin'ny fony sy ilainy ho amin'izany fiderananao zany ary hanaka-danitra tokoa ane ny fiderana ianao amin'izay rehetra ataony na amin'ny teny na amin'ny asa dia mivavaka ho an'ny brao zay za tarian'ny filoha ho tarianao lalana hatrany tompo eo fa ny fikambanana ty amin'ny fiangonana dia tarian'ny fanahinao masina dia tario amin'ny fanahinao izy rehetra tahaka izany koa ny mpikambana rehetra dia ahita ny voninahitra ao Andriamanitra amin'ny androm-piainany rehetra ka iorina tsara ao amin'ny finoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hitondranam-bavaka ny raha hariva mba ho tanteraka sofeny no fotoana ka ampiseho tokoa ny voninahitr'Andriamanitra zany ahitan'ny olona rehetra fa be voninahitra mahery ary afaka mandrodana ny mandamafy ny Satana izany Andriamanitra ivavahany zany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany dia raina sy ankalazaina ny voninahitra ao Andriamanitra amen. Mahazo toerana revana malala dia terika fotsiny ny fanentana raha hariva zavatra mahafinaritra moa zany dia hoe any amin'ny fiangonana be dehibe fiangonana be dehibe miadiady ny atokopira zany ny fiangonana maro be zany miady ny atokopira manahira ny mandamina resaka atokopira io fa zany ny zava-dehibe ato amintsika hoe afaka miara-miasa tsara ny atokopira rehetra satria mpianaka amin'ny finoantsika dia raha hariva zany ankoatra ny atokopira dia tsika mianakavy koa mifanotrona sady fanohanana raha teo ny asan'Andriamanitra io no fifanontronana ary misy zavatra tsara no manina eo ao ny hira fa izy tantara moa zany efa mivakiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zay daholo ny tantara rehetra atao fiangonana sa mamaky azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia misy tantara mahafinaritra ho atao eo ary mampieritreritra mampiovafo ary mampanolo-tena ka dia mahereza ry havana tongava maro amin'ny fina moa izy amin'ny roa sasany zany ny fotoana raha riva dia manainga antsika rehetra mba ho sambo tonga daholo na dia ny amin'ny mahiray antsika mitombo ihany aza dia tena zava-dehibe ny fahatongavana raha mbola afaka ianao aza mandeha mijery baolina aza mijery film fahatongava ty mahereza daholo misaotra tompoko dia misaotra amin'ny fanohana anareo
zao ndray zany a dia fitsofandrano vetivety ny pasteur stazera aiza avy ianareo roa iana fa pasteur vao manomboka mila miazakazaka ina pasteur lavadingana be reny misaorany tompontsika noho ny amin'ny andro rehetra zay nateto ny fanantenana ny anaran'io pasteur io fanantenana izy moa ny anaran'ny leramato sandany ekena sy fanantenana dia sampana zay mbola tsy navitanykeo maraina dia miakatra aty zany sampana fikambanana moa zay tsy mbola navita tamin'ny maraina fa betsaka ihany tamin'ny maraina teo mbola betsaka intsony tsy mavita raha mbola rahanao double moa tsy maninona dia misaotra ny tompontsika noho ny amin'izay telo volana mahery kely ny arahana teto zay misaotra azytsika ary mametraka ny fiainan'izy mpivady ireo ampelantanan'ny tompo a voatendry atsy amin'ny synodam-paritany larana fa 10 moa izy atsimo ny arivo miray tsy dia lavitra antsika ato fa milany kely makao amin'io ilany atsimo io a dia mivavaka ho azytsika mba atotosa tsara ny fanompona izy mivady vao manomboka mantsy io fanompona vao manomboka io a ny azy zany izy misy ihany ny pasteur efa nianana fa teo dia mianatra dia miverina indray fa ity zany a fanompona vao manomboka ka dia miraro soa anareo ry pasteur dia mivavaka ho anareo stage teto moa zany tena stage satria aty amin'ny fiangonana nanaovana stage a mety mbola ho avy ny taratasy fa tonga matetika moa dia tonga ty ny taratasy aty amin'ny mpitandrina tompitoerana zay nanaovana stage a milaza hoe inona daholo ny fanamariana inona daholo ny asa nataony tato anatin'ity i fanantenana dia nanao ny asa rehetra tato manaoviko ny asa rehetra raha tsy diso hoe fa nanao mariazy mbola tsy nanao mbola tsy nanao mariazy fa efa nataony daholo ny asa rehetra tato a dia hitanareo fa marina fa fanao amin'ny efijakemy hoe zay zokony mitsodrano fa izy no avelako mitsodrano manao rehetrrehetra satria rehefa tsy manao ny rehetrrehetra so tonga any ka tsy mahay mitsodrano fa lasa ny olona foana tsodrano dia miraro soa ho anareo vady a mahifabe manakariva miasan'ny tompo a dia mandray tanana anareo zay sady mirary ny tsara rehetra ho anareo mety mbola iverinety any izy amin'ny volana augosta satria misy fotoana moa tsy eto ako a mandritra amin'ny volana augosta io a tsy vakansy akory fa ao anatin'ny synode lehibe tsika any fort dauphin ny synode lehibe amin'ity a mandeha 10 andro melo na herinandro melo dia avy eo indray miverina indray mety 10 andro koa raha ohatra ka mandeha par terre dia izy pasteur zany dia efa ndresako izy hoe isehany ny eto aloha verena so dia eto zany se amin'ny volana augosta fa mbola betsaka ny atao rahampitsika dia mivavaka avy eo tsika vita fiarabana ny eselke sekoly alady efmk kedôly efdel tokopira mainty milaly stk zay misy fitsonanireny a stk bropigona moa tsy misy hery bropigona rake bropigona ndreny dia mbola misy anakiray ny fanohanana moa zany dia azontsika atao foana reny tena zava-dehibe ny fanohanana io a fa azontsika atao foana zany satria tsika fiangonana manohana andreny vavaka tsika jesosy misaotranao zahay fa nanana nyity mpanomponao ity zandrinay zanakay raha aman-dreny eo amin'ny fiangonana ihany koa anefa nanao fizaran-draharaha teto amin'ity fiangonana ity taionao izy mivady a amin'ny asa rehetra ataony ary haefa be amin'ny asanao any izy noho ny fitantananao azy dia misaotranao fa nanome voninahitra anao tokoa ny fiarahanay miasa teto ary nisehony izany voninahitra ao zany ny anaran'i Jesosy Kristy amen dia miraro soa tena ataoko teny ny rombava mihitsy moa izy ity voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahanananao ny stage teto amin'ny fiangonana nafahana ihany koa nampitombo fahalalana nampitombo ny fahasahiana iteny satria za dia anisan'ny olona tsy dia tena mahasahy miteny loatra dia misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny birao-piangonana nanaiky ny fandaminana avy any anivon'ny toeram-panomanana ahafahanay mpiomana mpitandrina manao fizarana asa misaotra anareo fiangonana ihany koa ny atokopira samihafa ny sampana izay rehetra eto anivon'ny fiangonana nanoana na ambavaka na amin'ny fomba hita maso
ny fanohanana rehetra zay nataonareo fiangonana dia tena enonay a tsapanay a ty amin'ny fiomananay zany fanohanana zay nataonareo izany. Dia ny teninay aminareo dia hoe Andriamanitra manakariam-pahasoavana ane a amaly fitianareo ary avitanareo ny azakazaka ihany koa izay iarahantsika manao dia ny fitoriana ny filazantsara izany. Tsy hanao hoe veloma mandrakizay fa veloma mandra-piona satria tsy akaiky ambo miadana ny Rahamasina amin'iny faritra iny no misy anay zany a rehefa andeha hiasa izahay. Dia manao veloma mandra-piona ny eto amin'ny FJKM 67 hectara Salema vaovao. Araka ny teny Ray aman-dreny mpitandrina teo hoe mbola hiverina eto ihany amin'ny volana Aogositra dia mbola hifankahita tavy eto ihany isika zany a dia samy mifampirary soa eny isika mifampahery mandrakariva amin'ny asa izay napetraky ny tompo ao zara fanompoana ho antsika tsirairay avy. Ny teny soratra masina zay entina ifampaherezana ho antsika dia ny Romanina 9:4-10 izay teny soratra masina mahafehy tsara ny lohahevitra zay iainantsika amin'ity volana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay manaiky tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia tena isika rehetra tokoa ane ilay zanak'Andriamanitra anaiko tarihan'ny fanahin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia izay zany ny amin'iny fa dia mahazotoerana daholo tsika rehetra. Tsika moa zany anisan'ny ankiray ampianariko ny stazy rehetra hoe aza lava resaka. Izy tsy lava resaka akory fa izay no tena aza lava resaka fa ny fampipovana ny tena hatrehana anatin'ilay fotoana. Daholo tsika rehefa malala androso amin'ny rakitra isika izao a fanoloana tena mantompo vita ny rakitra dia misy asa sy fampahirezana. Aza manao hoe fa tara be zao mandraiky amby folo sasany tsy mbola misakafo tsika fa manana faharitana tsara tsika rehetra. Vita ny rakitra dia asa sy fampahirezana say vao mifarana fotoana. Daholo tokopira ihany mira aminatin'ny rakitra.
Tsagansika hanolotra ny tenantsika sy hanolotra ny fanomezana izay avy amintsika ho an'ny asan'ny tompo. Jesu tompo avy aho avy kalazana raisure saumeko fulatena ainaku ematoke autumpu azukuni tenina tenisua mafali numena waisa amen. Mazotoerana tompoko. Miditra eo amin'ny asa anankiray, asan'ny fanamasina ihany koa sika dia ny asa sy fampaherezana, ny asa famoahana demonia ihany koa. Raha marary ianao zany dia miteny amin'ny mpiandro hoe marary fa tsy hoe tsy miteny fa dia avy dia esana fotsiny. Izay ny fomba ny asa-pifoazana. Raha marary dia miteny fa raha salama tsara dia anaovana asa sy fampaherezana. Ny olona marary tsy anaovana asa sy fampaherezana fa atokana mba hiasana. Dia ny diakonina ihany koa manao fanamiana, fampajivana any moa zany, diakonina manao fanamiana dia esorina ny fanamiana maha-diakonina, zay vao manatona ny asa ianao fa fanao zany to amin'ny fiangonana misy antsika. Ndahoary iroso amin'izany tsika ravana malala aza mody raha tsy efa nandray tsodrano, tsy hoe asa sy fampaherezana zao ka andeha hody fa aza mody raha tsy nandray tsodrano. Ndahoary iakagny anareo ry zanako, agnana ry zanako. Hira 10:70 andiny voalohany faharoa fahatelo. Alefa.
Isay. Ave fanai o fanai masino midi na yetua minai tarita lana fatisla Jesu tomponao amasinina miaraka amin'ny fanahy masina raitsy to indreo ny vahoakanao. Mamelany elokisy ireo ary ny rano soany Jesu Kristy no anadio sy anafaka ny tsy fahamarinan'izy ireo. Misaotra anao ihany koa izay tompo manatrika izao fotoana izao ianao ny vahoakanao kory tompo dia mahita ny rano velona izay mangetahetanao. Ny mpiasanao koa tompo izay anao izao asa izao dia ny fananao masina ny tompo no anome hery amin'izany fanaovana fanatanterahana ny asa masina izay nampanatsoanao ny mpanomponao izao indray amin'ity atoandro ity. Ary raha hovakiana ny tenim-pahefana tompo entina manorina izao asa masina izao dia ny fananao masina ny tompo hiasa amin'ny teny rehetra izay voafaky indray amin'ity fotoana ity. Dia amin'ny anaranao Jesu Kristy tomponay no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Izao ry havana dia hovakiana amintsika ny tenim-pahefana izay entina norenana izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray. Ary na inona nangatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ny ray. Ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay sy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohiny. Ary izao famantarana izao no anaraka azy izay mino, hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny. Ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona dia hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany.
fa na aiza na aiza ny angona ny roa na telo amin'ny anarako dia ho afovoany aho. Arondray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nanyranoray aho no anyrahako anareo kosa, ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raisy ny fanahy masina na elikiza na avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra ny amin'ny teninao izay anorenana an'izao asa masina izao. Ny teninao zany Jesosy maranitra no sabatra roa lela, mampisaraka ny aina sy ny fanahy, ny tonony sy ny tsoka, ary mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo ka mahatonga fibebahana, satria tahaka ny kanoto manorotoro ny fo vato ho tonga fonofo. Ny teninao Jesosy manova fiainana, ny teninao fa nanehoanao ny herinao sy ny famantarana ary fahagagana, ary mbola irina indray ilay teninao tsy mivao-maly Seigneur mandrakizay andeho ny voninahinao, voninahitrao amin'ity androany ity Jesosy. Raha horavana ary ny asa maizina izay tsy mahavoka tsoa Tompo, mangataka koa izahay ny herin'ny fanenao masina ambomba amin'ny mpanomponao atontosany izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy mahavonjy nanaovana izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makera avy Nazareta, ilay vohomby teo amin'ny azo fijaliana, tompony tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka, Andriamanitra velona tompony hery sy fahefana any an-danitra sy aty an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nadidina zandroanana Satana, miala fainga reto ianao, mandehany ianao ny variana rehetra hafa, any toerana voateny ho an'ny devoly miaramila Satana rehetra, miala entana Satana zao dia izao, vahoakan'Andriamanitra reto. Efa avidiany Jesosy Kristy tamin'ny rano reto, tsy hananana fahefana intsony. Koa mandidy ianao Satana, miala faingana ianao. Oeto miaraka aminao ny firongona rehetra, miala amin'ny fisalasalana, miala amin'ny fiatsaram-belatsia, miala amin'ny fijagajagana, fidoroana, fimamoana, fialonana, fiafinafona, fifandirana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny adilahy, fiafinafona, fifandirana rehetra, miala amin'ny kolikoly, didina amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahy ratsy rehetra, izay manangoly ny zanak'Andriamanitra tsy hahatonga anazy hibebaka, miala Satana amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, any amin'ny farimbry rehetra hafa ny toerana Satana, tsy hananana fahefana intsony ireto olona rehetra, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ivavaka isika. Ry Jesosy mora fo indrindro sady be voninahitra. Fantatray fa mahafaly ianao, mahita an'ireto vahoaka anao, tonga ame voninahitra sy idera ny anaranao. Ndreo ary Jesosy, trotraky ny adi-penina, verevitra ka tsy afa-mitraka akory. Akany amin'iza moa zay Jesosy, fa ianao rery ihany no manana ny teny fitsaharana. Koa ny fanahinao masina ampahery an'izy ireo sy hanadio azy ary ampitraka azy. Izany bavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy lohan'ny mpiandry. Amen. O Jesosy Kristy nao ry havana, makanesa ty aminy fatratra fa izao anomena roy fitsara. Ataontsika hira fa 5:20. Sibama afuyana
Fagnano,
avy dia manatona mpiandro malalaka zay malalaka dia avy dia matony tapy tirity dia farana ny asa rehefa ohatra ka tsy mbola misy mpiandro efa malalaka ty aloha manatona ty aloha fa ty amin'ny loha efa malalaka mpiandry manatona zay mpiandro malalaka manatona ngena zay mpiandro malalaka tompoko mbola iasany ianao zay aby mamontsy toerana zay mpiandro efa malalaka andiny ny voalohany amin'ny tiany dia farana ny asa Indretony olona matonana baovonjena nana baovena sio indretony olona matonana baovonjena
farana ny asa zay eo ampilatanantsika izany dia tapitra. Vavakantsika ry havana. Jesosy Kristy zokinay io misaotra betsaka. Misaotranao zahay Jesosy satria vita tanteraka teto indray ny asa nanirahanao anay tamin'ity anio ity. Tsapanay Jesosy fa niara-ny asa taminay teto ianao ary ny voninahitra teo anao riry ihany. Ndreo ny vahoakanao Tompo nanantona anao hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Tanterao amin'izy ireo tokoa Tompo ny teny fikasana izay notenenina sy nomenao azy tamin'ity anio ity. Ary tanterao ny teninao fa tsy hiverina foana ny aminao izany teninao izany raha tsy nahatanteraka ny nanirahanao azy. Voninahitra Jesosy teo anao riry ihany, ny vavaka dia ataonay amin'ny anaranao. Amen. Ry havana, hiara-hitsangantsika handray ny afatra. Raisina amin'ny anaran'i Jesosy ny afatra. Farany mahereza ho amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Miraisa saina ianareo rehetra ka miarah ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrafo manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handova fitahiana. Amen. Tozika efatrany ny hira mamarana ny fampivavahana. Miasa tanony fenoana azamba matahotra namana iaiza mitozui kafe nefiangatanaso fanito valonao de andositra toko aza kivikivy fona fa tompona tea ampahery lalandava ikiotsy mamanda izy no amina kapandresisa o mahereza fa ny tompo mombana izy no amina kapandresisa mahereza fa ny tompo mombana. Raiso amin'ny finoana ary ho tanteraka aminareo zao tsodrano tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao. Hita ianao anie Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao ny fiadanana, mandehana amin'ny fiadanan'ny tompontsika. Amen. Mahazo toerana riavana malala fa afaka mangina ianao. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tsaroa izany zavatra anankiroa. Ny anankiray dia ny fotoana raha hariva amin'ny roa sasany iarahantsika amin'ny atokopira mahita milala sy ny atokopira rehetra teo amin'ny fiangonana. Ary misy rakitra vato eo velany eo amin'ny varavarana eo araka ny fanaontsika ho fanohanana ireo mpiasa iombonana amin'ny fobe fitsegemy ary manana efatritsika ao anatin'izany. Mirarosoa.
irefifunako tena velona ni eloko rehetra rehetra raha eo misaotra rerina ny tompo misaotra nazahay raha eo misaotra rerina ny tompo misaotra nazahay lehibe toko iraina ny famindrapona momena moana izao raha eo misaotra rerina ny tompo misaotra nazahay raha eo misaotra rerina ny tompo misaotra fany siravo minera nazahay miomy mitsoka sy mankarazana fadeavo sy ambony tsy takataiza ny fitiava namanay panompo naviza kanakely sy ambany te amola